tonga nanatrika ny famindra-pahefana androany tolakandro ny tale jeneraly ny positra malagasy teo aloha. Totoza ihany anefa ny fifamindra-pahefana rehefa nataon'ny vatitany ny fitanana ansoratra maneho ny tsy fahatongavany tale jeneraly teo aloha ny filohan'ny filan-kevim-pitantana ny positra malagasy no nanatanteraka ny fifamindra-pahefana ny arahany tamin'ny tale jeneraly vaovao fanapahan-kevitry ny filan-kevim-pitantanana ny fanoloana ny tale jeneraly ny positra malagasy ho ny ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra misaina halamindrainy rivinandrenaritsana. Fanapahan-kevitry ny filan-kevim-pitantana ny positra malagasy no nanoloana ny tale jeneraly ny ho ny ministry ny positra. Nandalo an-tanan-tohatra araka izany vao tonga tamin'ny fanapahan-kevitra teny amin'ny filan-kevitry ministra raha nambarany. Mila mpatsahivonety re ny voalazan'ny didim-panjakana 750 tsipika folo sy dimanjato. Zay mametraka fa tokony ny fitantarana no manala na mametraka ny tale jeneraly. Zany mivadika ty zareo ty amin'ny ty raha ty za ohatrany hoe mpiasanareo e. Ny rahanareo aty entana amin'ny conseil des ministres fa teny sitrapolay. Tena tanteraka tompo fa mpiasa tsy maditra fa endry dia ny voatendry engahy ranasa. Naray naraka ny lalàna ny famindra-pahefana noho ny tsy fahatongava ny tale jeneraly teo aloha, nanamafy ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana fa nisy ny fepetranapetraka ny alohan'ny fanendrena. Tsy obligation légale io tsy isina maniry mihitsy ny conseil d'administration hoe manao appel à manifestation d'intérêt fa izahay mpikambana ao filan-kevim-pitantanana no nanery tena hoe andaotsika hanao appel à manifestation d'intérêt mba ananana le maximum de bassin de candidature. Ny tsara-patsihivina fotsiny aloha zany satria tsy voatery fantatsika rehetra fa ny nanaovana an'izy io dia tamin'ny fotoana ny tale jeneraly tamin'ny tonga lasaka amin'izay andeha retirety zay ny ray sy ny faharoa taorina ny audit nataony nampanaovany banque mondiale sy ny FMI ny positra malagasy audit sahana lafiny maro na sahany arabola na ny rafitry ny positra malagasy taorinan'izay zany dia natsapana fa misy défi ngetabe tsy maintsy ohatrehany positra malagasy tsy maintsy miaro ny toa ny positra malagasy fa tsy ohatran'izay mampolo taona ohatra ny marisarisy zay dia teo zany tsiry ny hevitra tsy niterena mpamana tato amin'ny conseil d'administration hoe rehefa n'olo an'le DG andeso vonotsika dia alao mba hanana ny olona tena manana an'le mafeno ny fepetra rehetra sy manana an'le profil afaka hitondra ny positra malagasy. Notontosaina androany ny famindram-pahefana teo amin'ny tale jeneraly vaovao ny positra malagasy sy ny filohan'ny filan-kevim-pitantanana izay nisolo tena ny tale jeneraly teo aloha.